amaly ireo filana maika rehetra zay tadiavin'ny vahoaka zany. Jiro, ny rano, ny olana amin'ny jiro, ny olana amin'ny rano, resaka fahasalamana, resaka tsy fandriampahalemana, resaka fampianarana, zavatra maro samihafa misy anankifolo ireo laharam-pamena izay tsy maintsy tanterahany fidin'ny gouvernemanta. Fa ny faharoa, mission anafaharoa nentin'ny Premier ministre dia ny anatanteraka ny ao amin'ny programme ny fanavozana. Les programmes le niteneniko teo hoe programme de la refondation io. Fanavozana ny République no any faratapany fiadidina fanavozana République. Gouvernement tamsana fanavozana no misy ny anjarandraikitra voaloha zay mena ministère ny fanavozana zay ao anatin'ny organigramme sy ny taratasy natao hoe lettre de mission zay mena ministère dia ny voalohany amin'izay dia ny fanatanterahana na ny fanomanana na ny ataontsika organisation de concertation nationale. Kanefa zao tsy hoe fanavozana mira fikonan-doha-pirenena. Ny fanavozana tsy hoe fikonan-doha-pirenena fotsiny natao hoe fanavozana, singa anankiray entina manao fanavozana ny fikonan-doha-pirenena. Tsy ministère fikonan-doha-pirenena no misy fa ministère misahana ny fanavozana. Izay fanavozana république zay zany dia mitaky fikonan-doha-pirenena, mitaky ny refondation de la gouvernance électorale, fanifatelo anankiray ngeza be raha ihany koa dia ny ataontsika hoe réforme institutionnelle. Io lisam-pifidianana io anisany miteraka olana isaky ny tonga ny fifidianana. Kanefa raha tsy jerena mihitsy zany fanamboarana n'izany lisitra zany, raha tsy mifampieno isika rehetrarehetra, sarotra zany. Kanefa fepotona 4 volana fotsiny no nomeny ny mpitondra fanjakana an'izao anaovana an'izao fanomanana moa zany fa mbola tsy tena fanavozana zao ataontsika zao. Ny tena fanavozana fototra rehefa tafapetraka somatsara zay flou lanitsika madidio araky ny hevitritsika sy safiditsika arakaraky ny tokony misy. Fa le fanomanana rehetra dia efa mandeha fa tsy afaka miandra aorinan'ny fikonan-doha-pirenentsika zay vao anao an'ny ataontsika hoe refonte totale de la liste électorale. Farafa kely ny enim-bolana nefa zany enim-bolana zany raha tsy ampy ny anaovana an'izany fanomanana sy fanovana an'izany lisam-pifidianana zany. Nandrafitra ny ataontsika hoe programme de la refondation na hoe tondrozotra ny fanavozana moa zany fa programme tetikandro ny fanavozana izay natolotry ny filohan'ny fanavozana républicain SADC tamin'ny 29 ny volana febroary. Iny no programme ny fanavozana ho tanterahan'ny fanjakana ary iny no ampahafantarina antsika satria ao anatin'izay programme zay le asa nataon'ny ministère ny fanavozana izay namolavolana zany programme ny fanavozana zany. Faly magnatsiako mbola tsara amin'ny vahoaka malagasy jiaby tsy ankanavaka mantegna voaky lanitry mampatsiahigna ary fanavarana ho antsika malagasy rehetra, ho antsika malagasy tia tandrazagna jiaby. Efa maro ny hita ny fagnambanimbaniagna sy ny fampitahoragna ho an'ny vahoaka malagasy, ho an'ny innocent malagasy. Ny fampatsarovagna voalohany mangataka fivolagnana anao aminao za monsieur le président, mon colonel Mikael Randrianirina. Tsy mpitondram-panjakana ny tenako, wala tsy mpiasan'ny politiky, tsy mpidriky politiky, fa kosa mahazo zay madinika efa marary. Mangataka fagnadosoagna reo fatifatin'olo boka Antananarivo reo, Borzany reo amin'ny faritra avaritra agny, za mihitsy zay. Za solo-tegna ny boka avaritra safike, ny avaritra tsy masaky miteny, alo zay teny, zay tanora, zay malagasy, zay vao niady ho an'ny tandrazagna anay, ary zay vao niady ho an'ny tanànanay, zay malagasy. Mangataka fagnadosoagna tompony andraikitra Borzany amin'ny faritry région Diana tegnako. Tsy fanjakana zao ary tsy olo ny panjakana, tsy olo politiky, innocent ganjamany. Mangataka fagnadosoagna Babylone ny Tananarivo jiaby mihala amin'ny avaratra agny, ary mangataka
fagnajanonana fagnadifasana lambo agny amin'ny avaratra agny satria fagnambanimbaniagna voanalohany mahery aminay agny avaratra fitrognana diplôme faharoe manjaka aminay avaratra agny kolokolo fahatelo manjaka aminay avaratra agny famonoagna olo tsisy suitiny faefatra mbola manjaka aminay avaratra agny fandravagna tanin'olo fandravagna fanagnanan'olo ankeriny malaza aminay avaratra agny manjaka koa izy aminay avaratra agny ka niany za monsieur le président mon colonel Mikael Randrianirina mangataka aminao zaho ampodiko ndraiky tsy olom-panjakana zaho ary tsy olom-politiky tanora tia tandrazagna tanora tsy lafilefina amin'ny miady zay atao ho an'ny Madagasikara. Ny teny eto mantegna ko tsy andesineloko ary tsy andeha hagnano succès amin'ny Facebook fa ny marary mahazo zay vahoaka andesiko teneniko eto ho anareo mpitondra mpanjakana. Monsieur le Premier ministre, tompona andraikitra jiaby ao ambony fitondrana fanavozana mangataka zahay mba adoso tompona andraikitra fanjakana boka anivon-tany ao amin'ny faritry Diego satria efa be fagnambanimbaniagna efa be ny famonoagna olo tsisy dikany. Zavaiko tsara amintsika eto fatin'olo a Madagasikara jiaby source fanjakana boka Antananarivo source lehibe mpanjakana boka Antananarivo fatin'olo jiaby boka a Madagasikara io ao. Izy koa tsy nampidirinareo kabaro reto illuminatin-draha ty Madagasikara tsisy fatin'olo nagnino tamin'ny fitondrany teny fandroaka reo tao tsisy fatin'olo satria nagnino le fitondragna zao zany ilaigna ravagny fagnambaragna magnambara koa zaho amintsika jiaby vahoaka malagasy manan-tsofy managna maso managna tagnana manan-tsaigny mandiniky eritrereto ary dinio tsara zavatra mandalo a Madagasikara amin'izao fotoagna satria efa lasa amin'ny escalier farany ambony i Madagasikara kanefa mbola agnisan'ny pays mijaly. Ino sa maty isanandro hitafaty aty hitafaty ary fanjakana mitsangana mandray andraikitra fa kanefa no fandraisagna andraikitry ny fanjakana reo no ambadiky le zavatra mitsangana vahoaka mitsangana tanora mitsangana matoevavy mitsangana manohitry ity fandrokanagna fitondragna amintsika zao satria reo ny tompony andraikitry fatin'olo a Madagasikara. Raha tsy reo tompony andraikitra fatin'olo a Madagasikara efa maro ny tatra efa maro ny voasambotro marina efa maro ny voasambotro agny anivonivon-tany Mazenga